maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny enora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Ho aminareo ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Mitsangana riavana ny salamo 150 andiny ny 150 hatramin'ny 120 no imbonantsika amin'ny teny fiantsoana. Salamo 150 manomboka eo amin'ny andiny 150. Hoy ny mpanao salamo: antsoy aho amin'ny andro fahoriana, dia hamonjy anao aho ka hanome voninahitra ianao. Fa amin'ny ratsy fanahy kosa dia hoy Andriamanitra: ahoana no hitsirianao ny lalako sy hitondranao ny fanekeko eo am-bavanao? Fa ianao mankahala fananarana ary arianao evoanao ny teniko. Raha mahita mpangalatra ianao dia faly ikambana aminy ary miray anjara mipijangajanga. Ny vavanao alefanao hiteny ratsy ary ny lelanao mamoropitaka. Mipetraka amin'ny teny ratsy ny rahalanao ianao sady manendrikendrika ny zanakalaindreninao. Izany no nataonao, nefa nangina ihany aho, ka dia nataonao fa mitovy aminao ihany aho. Ananatranao aho ka andahatra izany ho masonao. Mihevery izany ankehitriny ianareo izay manadino an'Andriamanitra, fandrao amiravira aho ka tsisy hamonjy. Izay manatitra fanatim-pisaorana no manome voninahitra, ary izay mitandrina ny lalany no anehoako ny famonjen'Andriamanitra. Amen. Iombona amin'ny vavaka isika. Midera anao izay Andriamanitra satria mahery ianao, satria ianao ihany no hany afaka mampiodina ny masoandro ka manolo ny aizina amin'ny mazava. Ianao ihany no efa nandresy ny fahafatesana ka mamelona ny zavaboary rehetra. Eny ny torimaso saritsary ny fahafatesana izay nolalovanay tamin'ny alina iny, dia nosoloanao fifoazana fahatsiarovantena, ary no ny asa amin'ny fanahy masina dia tsy tafandromandry izahay fa tonga iona aminao amin'ity fiaraha-mivavaka ity. Eto ianao Andriamanitra, ilay miantso anay manao hoe: antsoy aho amin'ny andro fahoriana, dia hamonjy anao aho ka hanome voninahitra ianao. Vonjeo izahay amin'ny fahoriana malaky mahazo anay, satria mandrakotra anay ny fahadisoana. Navita heloka teo anatrehanao izahay, menatra sy mangay ahy matahotra koa, satria tokony ho very sy hoelohana mandrakizay. No ny antsonao, ndreto manatonanao amin'ny fanetretena ka mangata-pamelana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ny ranolatsaka teo amin'ny hazo fijaliana ny hanadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Miasa amin'ny fanahy masina koa ianao, ho marika ny fanatrehanao ny fiangonanao, ka tario izahay raha maky ny soratra masina andren'ny afatra avy amin'izany, mba ho tonga teny fiainana, anamarika ny andronay, ny teny izay ho vakiana sy ho toriana aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny anjara vaky tenitsika amin'ity an'ity riavana dia Ezekela 7:30 andiny 10 hatramin'ny 9:40. Ezekela 7:30 manomboka amin'ny andiny 10. Amin'ny anaran'ny Tompo: ary ianao ry zanak'olona, mitenena amin'ny taranak'Israely hoe: izao no fiteninareo, eto aminay ny fahadisoanay sy ny fahotanay, ka mialevona amin'izany izahay dia nahoana ny mbola velona izahay? Lazao aminy hoe: raha velona koa aho, hoy Jehovah Tompo, dia tsy sitrako ny hahafatesany ratsy fanahy, fa ny alan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany, mba ho velona izy. Miala amin'ny lalan-dratsinareo. Fa nahoana moa ny teo faty ianareo ry taranak'Israely? Ary ianao ry zanak'olona, lazao mizanaky ny firenena hoe: ny fahamarinany marina tsy havonjy azy, ramby amin'ny andro adisony, ary ny faharatsiany ratsy fanahy tsy havo azy, ramby amin'ny andro ialany amin'ny faharatsiny. Ary ny marina tsy ho velona noho ny fahamarinany, ramby amin'ny andro anontany. Raha lazaiko amin'ny marina hoe: ho velona tokoa ianao, nefa izy mitoky amin'ny fahamarinany ka manao meloka,
dia tsy ho tsarovana ny fahamarinana rehetra izay nataony, fa ny heloka nataony no hahafaty azy. Ary koa raha hoy izao kosa amin'ny ratsy fanahy, ho faty tokoa ianao, nefa miala amin'ny fahotana izy, sady manao izay marina sy mahitsy, ka mamerina ny natao tsatoka sady mampody izay nangalariny ary mandeha araka ny didy mahavelona ka tsy manao meloka, dia ho velona tokoa izy ka tsy ho faty. Ny fahotana rehetra izay nataony dia tsy ho tsarovana amin'ny intsony, manao izay marina sy mahitsy izy ka dia ho velona tokoa. Amen. Ray masonao, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola hitombo ao anatintsika ry havana ny fahasoavan'ny Tompo, ary ahery ao anatintsika ny fanahy masina hampahafantatra antsika indray ny sitrapon'Andriamanitra amin'ity fotoana ity. Mahalala ny ataony ny mpaminany. Fantaro hoe inona no iraka ampanaovina antsika. Ny mpivarotra ry havana dia anankiray amin'izay karazan'olona tena mahafantatra izay tokony ho varotany. Sika mandehandeha eny an-dalana eny dia mahita fa rehefa ho avy ny vanim-potoanany ririnina, vaninandro ririnina, dia hita eny rehetrarehetra eny ny fitafiana mafana. Rehefa ao anatin'ny fialan-tsasatra dia efa manomboka mivelatra ny fitaovam-pianarana. Rehefa mananontanina ny Krismasy dia efa hitantsika koa ny fampiaingona Krismasy samihafa. Dia toraka izany hatrany. Fa ny fanontaniana ho antsika fiangonana manoloana izao anjara soratra masina ho antsika izao dia ny hoe fantatrao ve inona no anirahana anao. Ezekela ry havana dia nirahan'ny Tompo amin'ny iraka mazava tsara, mitenena amin'ny taranak'Israely. Eo amin'ny 10 sy 11 dia valikafatra ho an'ireo zanak'Israely izay heverina fa mitady vonjy no ny fahotana mandrakotra ny fiainany. Amin'ny dika teny ombonana dia mazavazava koa ny 10 milaza hoe eto aminay ny fahadisoanay sy ny fahotanay. Ao amin'ny dika teny ombonana dia ny hoe manindry anay ny fahadisoanay sy ny fahotanay. Mialevina amin'izany izahay. Amin'ny dika teny ombonana dia ny hoe mialoha noho izany izahay. Mialoha izany hoe tratry ny fahalovana. Ary eo amin'ny farany nahoana no mbola velona izahay. Dika teny ombonana dia hoe ahoana no mbola ahavelomanay. Zanak'Israely very hevitra no ny fahotana mandrakotra ny fiainany, mitady famonjena. Fa ny ilana anankiray koa ny dika teny dia toy ny teny hoe mamoy fo. Eo ny afatra ampitondrain'ny Tompo ho an'i Ezekela dia fanomezana toky sy fanantenana avy amin'Andriamanitra. Raha velona koa hoy Jehovah Tompo dia tsy sitrako ny hafatesany ratsy fanahy fa ny alan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy. Asain'ny Tompo manambara afatra mazava tsara manoloana ny famoizam-po, ny fitadiavana vonjy ataon'ny vahoakan'Andriamanitra ao anatin'ny fahotana. Ezekela mitory fa Andriamanitra tsy miala amin'ny fanekeny raha velona koa izy, tsy sitrany ny hafatesany ratsy fanahy. Midina kely eo ambany eo isika, misy karazany hafa koa ny zanak'Israely mitoky amin'ny fahamarinana efa vitany. Fa ampitandremina amin'ny alalan'ny mpaminany Ezekela ny hoe tandremo matoky ny fahamarinana ianareo, mila miverina amin'Andriamanitra hatrany ianareo raha te ho velona. Inona ary fantaro ny iraka mpanaovin'Andriamanitra antsika. Ny voalohany, miantsoa fibebahana. Jona raha nirahan'ny Tompo ho an'i Ninive dia hiantso fibebahana. Tamin'ny voalohany izy dia nandositra, fa rehefa tany ankibon'ny hazan-drano izy ka tafavoaka soamantsara dia
nanatanteraka ny iraka nanino Ninive nibebaka ny mpitondra fanjakana ary nitaona ny vahoaka mba hibebaka tsy naringana Ninive miantso fibebahana voalohany ho an'ireo mitady vahaolana no ny fahavoazana mafy mahazo azy vokatry ny fahotana vitany mialoha izahay ahoana ny hahavelomanay ny faharoa miantso fibebahana ho an'ireo mitoky amin'ny fahamarinana ka tsy mieritreritra ny verina amin'Andriamanitra intsony izay ny afatra anirahany tompo antsika eto amin'ny 10 hatrany amin'ny 17 ataovy fiainana ny fibebahana ho an'ireo tena matsiaro vomafy satria voagejan'ny ota aza manao hoe tsisy fanafana tsony amiko tsy avotra intsony aho tsia ampitondraina teny ny fiangonana mbola ampiverina anao amin'Andriamanitra hialanao amin'ny ratsy ary hibebahanao andraisanao fahavelomana sy fiainana vaovao ho an'ireo mitoky amin'ny fahamarinana ka mety hiteny hoe efa elan'ny kristianina fanompoana vitako be dia be ny asa soa nataoko tsy hita ho tany saina aza mitoky amin'ny fahamarinana fa ny patsaraitsombivava raha vakitsika ny 12 hatreo amin'ny 17 dia tsy hanavitra anao ny fahamarinana be dia be vitanao tamin'ny lasa raha hitsofoan'ny fahadisoana kely indray mandeha monja tsy hahavelona anao ho ny afatra ampitondraina ny Ezekela amin'izany riavana dia fantaro tsara fa irahany isika fiangonana mpaminany ankehitriny mba hiantso fibebahana ho an'ireo mpanota very hevitra mila hamoifo ho an'ireo mitoky amin'ny fahamarinana ka mieritreritra fa efa voavonjy torio ny fibebahana ny faharoa izay anirahana ny Ezekela eto dia tsy nitory fibebahana ihany fa nilaza fampanantenana koa milaza fanantenana eo amin'ny 15 sy 19 dia ambarany soratra masina fa misokatra ho an'izay rehetra mibebaka ny varavara ny famindrampon'Andriamanitra hoy ny soratra masina amin'ny alalan'i Jesosy dia ho velona tokoa izy fa tsy ho faty ny fahotana rehetra izay nataony dia tsy ho tsarovana amin'ny intsony manao izay marina sy mahitsy izy ka dia ho velona tokoa rehefa natsiaro fahadisoana ireo nanota miverina amin'Andriamanitra ny olona dia ambarany soratra masina hoe tsy ho tsarovana amin'ny intsony ny fahotana rehetra nataony manao izay marina sy mahitsy izy ka dia ho velona tokoa hoe manao izay marina sy mahitsy ry havana tena ilay fiverenana amin'Andriamanitra tsy hoe ny fahamarinanao tany sainao zany nanao an'izao za tsy nanao ratsy tsia fa ilay fiverenana amin'Andriamanitra ilay fibebahana no lazaineto fa fanalahidin'ny fahavelomana milaza fanantenana ho an'ny olona mamoy fo tahaka ny zanak'Israely ao anatin'ny fahotany milaza fanantenana ho an'izay vonona hiverina amin'Andriamanitra tsy fikitra amin'ny fahamarinany misy ry havana mahay mampianatra mahay mampibebaka fa tsy mahay mamela ny heloka Andriamanitra dia miantso fibebahana ary vonona hanonona famelan-keloka ho antsika misy mazoto mivavaka nefa manamaivana ny fahotana izay lainga kely iny ve fa raha mamaky sika ny 17 sy 18 raha eo ianao ho antson'ny tompo sao ity ny toriteny fa raha fanasananao dia very izay ty Ezekely ty manompoana misy koa manompo an'Andriamanitra nefa manino mampiasa mizana mandainga eo amin'ny fiainany tsy arak'izay maha-kristianina tsy arak'izay maha-panompon'Andriamanitra ny fiainana andavanandro ry havana malala rehetra amin'ny tompo tahaka ny Ezekela dia ampahafantarina isika fa maniraka antsika ny tompo tsy tsara olona amin'ny ataony fa hiantso ampitiavana fibebahana
na amin'iza na amin'iza mba te ilaza amintsika ty soratra masiny ty. Antsony olona isan'andro 420 ora amin'ny 420 ora mibeba. Zay ny afatra ampombaina anirahana antsika fiangonana amin'ity tontolo andro ity. Antsony olona hiverina amin'Andriamanitra, antsony olona mamofonony amin'ny fahotana hiverina amin'Andriamanitra, antsony olona zay mifikitra amin'ny fahamarinany mbola hiverina amin'Andriamanitra mandrakariva. Ary ampahafantaro azy fa mbola misy ny famelan-keloka. Ao amin'ny Petera 2:7-7 ry havana atsika sokafana ny baibolitsika dia zao ny voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo. Ny Tompo tsy mahela ny teny fikasany arak'izay ataon'ny sasany fahelany, fa maro-po aminareo izy ka tsy tia ny hisy ho very, fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Malaza amin'izao fotoana izao ny fahaverezan'olona, fahaverezana faty, fa efa nalaza ao amin'ny soratra masina ary mbola tian'ny Tompo hanafarana antsika fa betsaka ny very ara-panahy, antsoiny fibebahana ary omeo fanantenana ny ovelona ny mpiarabelona amintsika. Tsika tena mikoropaka hoe very ny olona, hita faty, tsy hita faty, fa raha ity faminaniana Ezekela ity dia mampikoropaka antsika kristianina. Betsaka ny fanavery mivoaka eo sika, betsaka ny fanavery mirijarijena izy hita vatana, tsy very saina fa very fanahy. Tsy sitrako ny hafatesany raha tsy fanahy hoy ny Tompo. Ianao no Ezekela irana miantsoa fibebahana, milaza fanantenam-pamonjena ao amin'Andriamanitra efa nanomeny Kristy ahavelona antsika mandrakizay. Amen. Hivavaka sika ry havana. Tendrenao toan'ny Ezekela Tompo ny vavanay mba hiantso ny olona ho amin'ny fibebahana. Maro ny mamofo satria voafatotry ny fahotana, tsy mahita lalam-pamonjena izay efa nampahitanao an'i Jesoa, hany lalatokana mitondra ao aminao Andriamanitra ray, andraisana ny famonjena sy ny fiainana mandrakizay. Ataovy fitaovana eo am-pelantananao izahay, anambara fibebahana, hitory fanantenam-pamonjena. Misaotra anao Tompo afaka mametraka ny fiainanay indray eo am-pelantananao, ny fiainanay ara-panahy, mba tsy isan'izay ho very izahay Tompo, hifikitra mafy amin'izay efa nataonao anay Jesoa Kristy, fa tsy hitoky amin'ny fahamarinanay. Ianao Andriamanitra hitahiry anay amin'ny fahasoavanao. Mivavaka aminao izahay ny amin'ny andavanandrom-piainanay, ny tsy fahasalamana na ho anay tongeto, na ho andreo mpiaramonina aminay, havanay ankonana. Vavaka aminao izahay ho andreo manamanjo, ianao ampionana sy ampahery azy ireny. Mivavaka aminao izahay ho andreo tojo olana sy setra, ianao ampiorina ny finoany, atoky anao, fa manatrika ianao ary miasa amin'ny fotoananao Andriamanitra. Ianao koa no hitondranay, ireo manana olana amin'ny fitsarana, ireo voazona ponja miandry ny fitsarana azy, ireo voazona ponja efa manefasa azy, fantatrao ny fitaintainan'izy ireny, mety mamofoka mitady famonjena. Tompo, ireo mpanomponao misehatra eo amin'ny fonja dia ataovy manana ny teninao, ampahafantatra ny lalanao Andriamanitra, ny fitiavanao Andriamanitra, ny fanantenana ao amin'Andriamanitra. Dia ianao no mbola ampahery ireny mpanomponao ireny ka ahatonga ny afatra izay hoentiny hitarika olona maro hiverina aminao. Vavaka aminao izahay ry Tompo ho an'ny firenenay, betsaka ny ezaka atao amin'ny fampandrosoana, azavelanao diso hevitra ny mpitondranay,
fa omeo tolo-tsaina sy fahendrena mandrakariva ampaherezo amin'izay mety ho fahamarinana efa izorany ary ianao tompo no hanoro lala mahitsy raha misy fivilian-dalana ataon'izy ireo. Tsarovy amin'ny fampaherezanao koa ny mpitondra fiangonana rehetra na ny mpitarika ny fiangonana, mpitandrina, katekista sy ireo mpitondra viavahana samihafa na ireo vahoakanao Andriamanitra laika mpiara-miasa aminy, ny birao ny fitandremana, ny loholona sy ny dekona, ireo tompona andraikitra tsampana, sampanazy, asary fikambanana sy voamiera. Tompo, ahery amin'ny tenene izy ireny no ny asany fahasoavanao maniraka azy. Apetraka eo ampelantananao ny momba anay amin'ity tontolo andro ity, indreo ny fandaharam-potoananay Tompo, rantsany no tsaraka ny sitraponao ary ampio izay mba efa izay kasaina tena ho fijoroana ho vavolombelonao ary andraisanay fitahiana avy aminao koa. Mbola mangataka fiarovana mahery avy aminao ho an'ny zandrinao Jesosy Kristy, ireo zaza, ankizy, tanora, eny olon-dehibe eritrerony Tompo, ary oveny an-dalana izy ireny ary azavelanao akasika azy ny asa maty ny Satana sy ny orooro mpiara-monina. Amin'ny anaranao Jesosy ilay efa namonjy anay ary nampianatra anay hivavaka hoe rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay n'io ny anina sahaza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha samy finoana ary ho tanteraka aminareo ny tsodranotonona amin'ny anaran'ny Tompo. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho ianao. Raha mitany rano ianao dia ombanao aho, raha mitany ony ianao dia tsy hanavitra anao izy, raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay ary tsy rehitra aminao ny lelafo. Sao Jehovah no Andriamanitrao dia ny iray masiny Israely mpamonjy ianao. Amen.